Miarabantsika rehetra manaraka ny tehorinantsary ity fanabeazana arabola andian'ny fa 7 zany no ifampizarako amintsika eto a de le atao hoe tondraka an'io mananjara zy dika le hoe tondraka an'io mananjara moa zany de hoe aza mirobaroba raly a satria zay tonga ny eo ampelantanana de ny andany no mahamaika ao anatin'ny filibana fa mifanoatra tanteraka am'le hoe mitsinjo ny vody andromerika sy ilay oam-pitenenina manao hoe tanora ratsy fiarika antitra vao ratsy loaka ny antony nanaovana an'ity video fanabeazana arabola fa 7 tya de nisy toezavatra nitranga teto amin'ny firenena misy mpitoroteny malaza be zany ny teny hoe ianareo 50 taona ozy izy a zay tsy manana 15 millions d'ariary de mieritreretinareo satria ozy izy ny olona 50 taona zany de mahavariana fa mbola be da be ny 50 taona tsy manana fiara tsy nanangana trano ary tsy manana tahiry ao aminy sasany 50 taona ozy izy le pastera mpaminany malaza be a mbola mitarika posy foana sasany 50 taona de mbola varitra kely tsy de mivoatra io foana ny atao sasany afeny 50 taona mbola resaka fiarina tsy mahavelona ny atao fa mbola mitotototo etseroa de ina ny solony sosikevitra nomeny ataontsika hoe vahaolana de ozy izy hoe ho anareo 50 taona ka tsy manana tahiry 15 millions d'ariary a de mieritreretra fa misy ozonareo ozona ny mahatonga anareo tsy manam-bola ozona ny mahatonga anareo tsy tafavoaka ozona ny mahatonga anareo tsy mahatsanga ny zavatra ka ny vahaolana de mila mivavaka atao am'le fiangonana nareo ray a de mila manantona ny pastera manantona ny mpaminany any amin'ny trano rehefa talata sy alakamisy zay zany no nytenenina ity koa misy sary anankiray asehoko amintsika resaka vérité africaine izy ity na resaka hoe tamin'ny boky afrikana anankiray nalaina de zavatra nytenenina eto hoe raha tonga 50 taona ianao izy tsy manana trano tomobile vola be jet privé de tu as raté sa vie zay ny soratany hitantsika eo zany hoe tsy nahomby zany ny fiainanao raha 50 taona ianao a tsy misy ninona ao anatin'ny fanabeazana arabola andian'ny fa 7 ny fampiresahako amintsika eto eo mitombona ve zany hoe misy olona voaozona de lasa tsy mahatsangan-dravatra ary tsy manam-bola de ny vahaolana ve resaka fivavahana ny vahaolana ve resaka fametrahan-tanana ny vahaolana ve resaka fanapahana ozona ka raha 50 taona mahery ianao zany nytapahana ozona de afaka miroborobo azy eo le fiarina mampieritreritra ny zavatra ohatr' zany fa anatin'ny fanabeazana arabola de ny fahaizana miaina miaraka amin'ny vola ny afatra tiana ampitaina amintsika sy fampizarana amintsika de tsotra ao anatin'ny atanorana no ahafahana miary ary ny olona de manana safidy amin'ny itondran'ny fiainany fa tsy voatery hitovy daholy misy ohatra ny olona ao anatin'ny fiainany de tena manao an'le tondraka an'io mananjara zany hoe tsy mirarazy apitsy sy rafaka apitsy fa rehefa misy mitobaka eo an-tanana de iny no taperina zany ary manao zay mahafinaritra ny aina ny namana akaiky moa de nilaza mihitsy namana akaiky zany sady havana ihany ny teny hoe ny ana osy izy ny zanako vavitokana de rehefa nambady ihany io de manaraka mivadiny ihany de tsy hitako inona ny antony ananganako zavatra na hoe ividianako zavatra ngezabe fa ny anazy vola azoko fiainana mandalo ty de ataoko zay mahafinaritra ana zany hoe raha feny 50 taona izy zany de boribory satria tsy ao anatin'ny programmany mihitsy zany hoe anangan-javatra izany ny olona rehetra de samy manana amin'ny programma mpiainany samy manana amin'ny programma hitondrany ny fiainany indrindra ny resaka fiainana miaraka amin'ny vola ny fitantanam-bola ary indrindra ny fiari-kivelomana fa tsy voatery mitovy akory fa ilay pastera kosa de ampitahory ny olona miresaka ozona satria rehefa resy lahatra ianao de mandeha makany aminy any a de dika le makany aminy moa zany de resaka vola ny ilainy ny any aminao indray ny andeha ho alainy satria zay no ivelomany fanabeazana arabola andian'ny fa 7 no ifampiresantsika eto a de ny hoe samy manana ny safidiny sy ny lalana izorany ny olona amresaka fiainana arabola ary samy manana ihany koa ny vinavinan'ny hoaviny zany fa tsy voatery hoe rehefa 50 taona akory a de anana tahiry 15 millions d'ariary tsy voatery hoe rehefa 50 taona mihoatra akory de anana jet privé tomobile sy ny trano fa samy manana ny fitantanan'ny fiainany a ny olona tsirairay alamino araka izay hoavy tianao iainana ary ny fitantanana ny volanao kanefa na izany de ampatsahivina ihany fa ny fanabeazana arabola de mametraka hoe tsy de tsara loatra lay tsy manam-bola manjary lasa sahirana ka mora antitra mitotototo etseroa ka sanatria mitrongo voaomana tsy tsara ihany koa manana vola be deaibe miopapana loatra satria manjary lasa misy
toetra ary na fahafahanao anatinao ary a esorony lay fananao vola be deaibe fa ny tsara indrindra de miainao anatin'ny atao hoe sahaza manana ny ambiampy manana ny tahirikely ivelomana ary manana ny atao hoe drafitra fitantanana sy fiainana miaraka amin'ny vola de zay no entina miaina anatin'ny fiarahamonina tondrakan'io mananjara ka rehefa feno 50 taona ianao a de tsy voatery voaozina raha sanatria ka tsy nahatsanga ny javatra saotra indrindra naraka hatramin'ny farany makasitraky indrindra